Fandraisaka an'izay tontolon'ny fitaterana izay ihany isika fa ny fitaterana nabakabaka kosa indray dia miara-miasa akaiky amin'izao fotoana izao ny Ravenal Airport sy ny corps de protection civile na ny CPC no ahafantarantsika azy amin'ny fanatanterahana ny fanitarana ny seranam-piaramanidina iray isam-pirenena eny Ivato no antony izay fiara-miasa izay ao anatin'ity tetikasa ity misy ny tanjona sy ny vina izay napetraka hotratrarina. Nyroso tamin'ny fifanaovatsy ny ampiara-miasa ny Ravenal Airports izay misarana ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosbe sy ny corps de protection civile na CPC manodidina ny fanavotana ny ain'ireo mpandeha fiaramanidina no tena misongadina ao anatin'izany fiara-miasa zany araka ny fantatra nandritra ny lanonana izay nitototsaina teny Ivato. CPC moa araka fantanisika dia corps de protection civile dia resaka sauvetage en lac zany no atao ao anatin'ny fanarahana io. Mariana moa fa ny aéroport ny Ivato dia ny piste ny aéroport dia mifarana eo amin'ny lac Laniera. Zany misy lac zany eo akaikiny eo ka izay fifanarana tamin'ny CPC zay zany dia ahafahana manao le sauvetage en lac. Dia ny anisan'ny zavatra ho déployena zany anatin'io dia moyen humain matériel ahafahana manavitra olona raha sanatrika misy ny accident d'avion. Tsy irina moa le accident d'avion fa tsika mila mivonona foana, mila miomana raha sanatria. Dia zany hoe misy zany fitaovana ampiasaina, misy formation izay ataon'ny CPC ary ampanaoviny CPC amin'ny entité aéroportuaire iarahana miasa zany le izy amin'ny CPC. Andraikitra maro samihafa no endrasana amin'ny corps de protection civile ao anatin'izao fiara-miasa amin'ny Ravenal Airport zao. Iraka ampanaovana tafika malagasy ny corps de protection civile dia ny mamonjy ain'olona zany. Zany hoe ity fifanarahana ity dia anisan'ny manamafy ihany ny asa izay miandry anay ao amin'io lac io zany tsy irina le loza fa raha sendra misy zany loza zany. Sako angamba milaza fa natao hoe tsy nisy zao fifanarahana zao dia tsy maintsy nanao an'izany famonjena zany ihany zay amin'le ao anatin'ny asanay hoe non assistance d'une personne en danger angamba zay dia tsy maintsy zay manamafy kokoa an'le asa famonjena zany zay zavatra convention natao aloha. Ny mikasika an'izay dia ny eo amin'ny resaka fahaiza-manao aloha angamba dia efa elaela ihany no teraka ny corps de protection civile efa maro ihany izay asa anatreana moan'ny famonjena vona zay io angamba fa ampy tsara ny traiketo sy ny fitaovana ampiasaina izay mbola angatahana amin'ny vazato ny Ravenal moa fanamafisana zany fitaovana zany nakina amin'ny fahefarizareo. Na dia vitsy aza ny lozam-piaramanidina mitranga dia mametraka laharam-pameana ny fitandrovana ny fahalemana eo amin'ny sehatry ny sidina nabakabaka araka ny fianatra napetraky ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale na OACI ny Ravenal Airports araka ny nambarany tare generaliny Andriamatoa Vincent de Vauchel ka izay no antom-pisian'izao fifanaovatsiny izao.